Fitarihana mitondra makaiza. Miarabanao ary fanantenana iombonantsika no zaraina aminao dia ny fomba ny Kristy antsika sahady eto am-pianarana fandinihana ny soratra masina. Andinika isika hoe mitondra makaiza ny fitarihana anankiray ary inona ny fitarihana tsara indrindra izay nampianaran'i Kristy. Andehantsika aloha hivavaka. Tompo, misaotra anao hatrany fa tsy mahafoy anay ianao ary tianao mihitsy mba ho fantatray ny marina rehetra araka izay hatakarany sain'olombelona azy anoronao lalana anay, ka dia manaiky anao zay miaino anao zay mitenena amin'ny mpanomponao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Karazana fitarihana. Rehefa misy mpitarika dia misy ny tarihana, ary matetika isika no tia mpitarika anankiray fa tsy tia mpitarika hafa, ary indraindray ary lasa matimaty amin'ilay mpitarika mihitsy amina fihetseham-po na amin'ny fitsarana ivelany ny karazana vondron'olona anankiray, na eo amin'ny lafiny ara-politika izany, na eo amin'ny lafiny ara-pivavahana izany, na eo amin'ny lafiny ara-piarahamonina izany, dia mety hisehoana izany zavatra izany avokoa. Fa zao tsarovy fa mampidi-doza ny fitarihan'olon-tokana izany, ny fanarahan'olon-tokana hoe ny anahy ity dia mandrakizay dia io foana. Raha olona no resahantsika, ohabolina toko 4:24 dia milaza hoe ny fahaizana mandamina tsara no entina miady, fa tsy hoe ny olona no tena tiavinao sy arahanao zany sy ataonao dia tianao foana. Ny Matteo 4:24 dia zao efa nilaza nampitandra ny Kristy hoe izy Kristy sandoka, izy mpamina ny sandoka ho avy. Inona ny mahasandoka azy? Dia ny asany hoe mamitaka. Zany le izy, ary olona tokana foana io mitarika olo io. Ilay hitantsika amin'ny vaovao sy ny hainao manjery matetika le hoe sekta manao an'izao. Mpamina ny sandoka sy Kristy sandoka. Ny Korintianina 1:1-7 koa dia mbola manamafy fa zao hoe aoka tsisy fisaratsarahana eo aminareo, satria inona ny mety mahatonga ilay fisaratsarahana? Manaraka olona hoe za manaraka an'i Paoly, za manaraka an'i Apôlôsy sy ny sisa dia tsy mahasoa zany eo amin'ny Kristy. Ary mbola mafisin'ny Korintianina 1:7-7 koa izay hoe zay an'i Apôlôsy, zay an'i Paoly, zay an'i Petera sy ny sisa. Dia raha vao misaratsaraka ohatran'izay ka olona no arahana dia efara any amin'ny fahasimbana foana izay fisaratsarahana izay. Tsy mahasoa ny manaraka olona amin'ny fiainana, fa ny manaraka ny Kristy ilay olombelona 100% sy Andriamanitra 100% kosa no hany atoro ho antsika. Mbola misy ihany koa ny loza teraky ny hoe manapatra fahefana. Ilay mitarika io zany dia mety hanapatra fahefana izy. Ezekiela 4:3 dia milaza an'izao teny izao fa loza loatra hozy izy ny fampanomponareo ny olona, izany hoe mitera-doza ary tena ratsy ny fijerenana izany hoe mpitarika mampanompo fatratra ny olona izay tarihany izany, tsy ankasitran'Andriamanitra izany. Matteo 2:5-7 andao vakitsika izy io. Matteo 2:5-7 dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Jesosy ny antso azy ankeo aminy ka nanao hoe fantatrareo fa ny andrinan'ny jentilisa dia mampanompo azy tokoa, ary ny lehibeny manapaka azy fatratra. Fa tsy mba ho toy izany aminareo, fa izay teo ho lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo, ary izay teo ho ambony indrindra aminareo dia ho mpanomponareo. Fa tahaka izany ny zanak'olona tsy tonga mba ho topoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolony maro. Zany no lesona omeny Jesosy asy ianao, ho tonga mba hanompo fa tsy ho tompoina ny zanak'Andriamanitra, kanefa izy no ilay tena tompo izay tompontsika ankehitriny. Zany no lesona tsara omena ny mpitarika, ary mpitarika indrindra na ao anatin'ny ankonana, na ao anatin'ny fiangonana, na ao anatin'ny univon'ny firenena sy ny fiarahamonina, dia zany ny toetra tokony hoentiny miaina. Ny fanetretena, toetra anankiray tsara ihany koa anatin'ny fitarihana. Raha mitondra ianao zany na mitarika ianao, dia raha voatendrin'Andriamanitra dia ny fitarihana amin'ny fanetretena no tsara indrindra. Romana 12:1 milaza an'izao teny izao hoe aza miavonavo-kevitra na mihevitra mihoatra izay tokony ho heverina, fa izay fiavonavan-kevitra izay hahatonga fahasimbana eo amin'ilay mpitarika. Galatiana 5:9-7 koa aza milaza hoe
Izay manao azy ho zavatra ozy izy dia mamita tena satria hay tsinotsinona izy. Andaontsika tsy hamita tena raha toa ka mpitarika na misehatrino na misehatrinona fa hoe samy tena mahavita zavatra. Fa ny kristianina dia miantehitra amin'ny Kristy na ao anatin'ny fitariana azy. Ary ny farany Filipiana 4:7 ataovy ny zavatra rehetra amin'ny fanetretena. Fanetretena tsy midika hoe bonaika hafahafa zay na hoe be tsy miteny, fa ny fanetretena dia ivakian'Andriamanitra ao am-po ary dia iainana mandrakariva. Ampaherantsika Andriamanitra ka ny fitariana izay mety hanendreny antsika dia hitondra makeo amin'ny Kristy mandrakariva ho amin'ny fanetretena. Hivavaka sasy ianao. Mankasitraka indrindra Andriamanitra noho ny fampianaranao anay ny fahaiza mitarika amin'ny fanetretena, ny fandinihana tsara, ny tsy fetezana hanao olona ho tokonay fa Kristy ihany no tokonay. Ampaherezo izay ao anatin'izany amin'ireo fohatra ny hatrany, amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.